olona misa jimpy no voasampitra ny mpitandro ny filaminana nandritra ny hetsika fampanajana ny lalàna nataon'ireo vondron'ny kandida ny maraina teo. Tamin'ny 7 maraina no efa niantsona teny Ankazimanga sy ny manodidina ireo mpanaradia ny vondron'ny kandida. Tsy tara ihany koa ireo mpitandro ny filaminana fa avy hatrany hiadiananao ny hery famoretana tamin'ireo mpanaradia sy ireo olona manodidina teny ihany. Pandibala no nampiasain'ireo mpitandro ny filaminana nanaparitahana ireo olom-pirenena ny maraina teo. Tifitra izay tsy mifidy na zaza na vehivavy fa avy hatrany hiady atofiriny ireo mpitandro ny filaminana izy ireo. Ary tsy misy ihany koa ny elanelana fa izay azahoana azy dia itofirana ireo mpitandro ny filaminana azy. 5 metra zalamo manendy antony andramana hoe raha hoe amtele gendarme hoe tsy mahafaty tsy mandratra mba mandramana andray mandeha asina gendarme andray mandeha dia asina amtiny tarehany eo 5 metra fa rehefa tsy mahafaty io na tsy mandratra dia hitantsika eo fa zao tsy rariny zao hoe zaza mambay vavy eny ny tolona fahamarinana dia zao na mielesana azy zao lava tena fifanany amin'ny tarehy. Olom-pirenena tsotra mampiasa ny arabe no isan'ny hanosamborana ny mpitandro ny filaminana. Fisamborana izay niaraka tamin'ny fikasihan-tanana. Fiara iray niantsona teo amin'ny topo fiantsonany ny taxi be teo Antsaramasay ihany koa no avy hatrany hiady hanodiazana ireo mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny fitaovana rehetra tao anatiny sy ny olona nitondra ity fiara ity izay olona miisa 4 ary vehivavy ny iray tamin'izy ireo. Saingy tsy nanakana ireo mpiara-dia hiandry ireo kandida hanao ny tolona ny fandroana nataon'ireo mpitandro ny filaminana.
raha ny teny Analakely kosa indray vao maraina no sakanana tsy hiditra ao amin'ny faritra Analakely ny sy ny manodidina ireo mponina. Nakatona ihany koa fa ny toeram-pivarotana rehetra ary tsy nisy afaka nivezivezy sy nanao ny asa andavanandro ireo mpivarotra. Roso ny dihy hoy ny mpanaradi ny vondrony kandida ary tsy hempitra izy ireo hana eo aza ny hery famoretana ataon'ireo mpitandro ny filaminana.